Anjaran'ny tao Mahajanga kosa no nisantatra ny fandefasana ilay horonan-tsary mihetsika malagasy Antsaina izay novokarin'ny trano mpamokatra Scoop Digital taorian' izay fotoana izay moa dia nisy ny karazana fanentanana samihafa niarahana tamin'ireo mpilalao ny ity horonan-tsary mihetsika malagasy ity. Totosan'ny alarobia lasa teo tany Mahajanga ny fandefasana voalohany ilay horonan-tsary vaovaon'ilay trano famokarana horonan-tsary malagasy Scoop Digital horonan-tsary nampitondraina lohateny hoe Ady-saina. Niavaka tokoa ny fandalovan'ny ekipan'ny Scoop Digital tany Mahajanga satria dia vory-lanina ny tanàna iray manontolo ranandre azy ireo. Veto-goavana arak'izany no nentina ny satarina ity fanehoana ny vokatra vaovaon'ny Scoop Digital ity isan'ny nanamarika izany ny karnavala lehibe ny hodidina ny renivohitr'Ibona izay nanombohana ny hetsika ary narahina tafatafa sy teny fohy ary fampisehoana ihany koa miaraka ampikambana ao amin'ny tafika be miray. Tsy nijanona teo ny hetsika fa nitoy ny hariva nanoloana ny lapan'ny tanàna ao Mahajanga. Nisy ny fampisehoana ny avaka niarahana tamin'ireo mpilalao sarimihetsika izay nahavoriana vahoaka sy mpankafy maro. Namarina ny lanonana kosa ny fampisehoana horonan-tsary ireo olona voatsonga toy ny manam-pahefana, mpianatra, mpiasa sy olo-manan-kaja maro izay nisolo-tena ny Mahajanga. Mbola voasantatra fotsiny ny tiana atao tany Mahajanga fa mbola hitety faritra ny Scoop Digital amin'ny fampahafantarana ilay horonan-tsary Ady-saina.